mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avindray tratra nyity fotoana zay andraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity dia efa mialohan'izany dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ary koa anokana fotoana mandrakariva isan'andro ahafahanao manohy ny fianarana tsy tapaka mandritra ny anemana. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakasika. Ry Tompoandriamanitra io velom-pisaoranao izay manome anay sakafo mahavelona, ny sakafom-panahy ihany koa mba ahafahanay mitombo mandrakariva ny fahalalana ianao. Anana fanahy matanjaka ihany koa izay ary ihany koa ahafahanay miatrika ny amin'ny fanangolen'ny devoly. Raha hianatra ny teninao izay mangataka aminao Tompo mba hanazava izany araka ny sitraponao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao hoe voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy. Voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy. Omaly isika dia nijery mahakasika ny Kristy izay mitoetra ao am-pontsika ary namaky ny bokin'ny Efesiana 4:7. Androany isika dia hijery manokana ihany koa ny amin'izany fa rehefa avy nilaza amin'ny vavaka nataony ho an'ireo mpino ohatra Paoly dia nofarany tamin'ilay fideran'Andriamanitra izany izay miendrika toy ny kaly. Inona ary ny antony hiderany an'Andriamanitra noho ny amin'izany? Nampitain'i Paoly ao amin'ny taratasiny ny vavaka efa nataony ho an'ny mpino. Hitantsika izany Efesiana 4:4, 7, 4:4 ka hatramin'ny 7:10 toy izao mivaky ny teminaran'i Jesosy. Ary noho izany no andoha lehako amin'ny ray izay azahoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana mba homeny anareo araka ny hareny voninahiny ny mba ho atanjahiny fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahynareo mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy olona mafy amin'ny fitiavana ianareo mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahaviny sy alaliny ary alala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho amin'ny fanehoan'Andriamanitra rehetra. Amen. Izao kosa i Paoly dia manonona vavaka amin'ny vantana sy amin'ny kafanam-po. Fanontaniana roa no mipoitra avy amin'io teny mpiderana nataon'i Paoly io. Dia ny voalohany dia hoe manandratra ny fiangonana tsy araka ny tokony ho izy tovolaharana amin'ny Kristy ve izany ny fitenenana hoe ho azy ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy. Na ihany koa mihevitra fantatra ny fiangonana azy Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana dia mazava fa i Kristy ny mpamonjy ny fiangonana. Izy raha teo no mitoetra ao am-pon'ny mpino mideran'Andriamanitra i Paoly noho ny famonjena omen'ny fiangonana amin'ny alalan'i Kristy. Faharoa ny fitenenany hoe hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay ve dia manoritsoritra ny ho avin'ny fiangonana tsy misy farany eto an-tany izay antony tsy hampisin'ny fiavian'i Jesosy fanondroany. Manambara fanantenana lehibe ny amin'ny ho avy ny epistily ho an'ny Efesiana.
misy fianjanjana ilay andro fanavotana ohatra hoe amin'ny epistily toko 4 io toy izany koa ny ahitan'ny herin'i Kristy tsy misy fetra ozy isika tsy amin'izao fiainan'izao ihany ozy izy fa amin'ny ho avy koa zany ny mpino. Ko ny teny mpideranina nataon'i Paoly zany dia fankalazana ny hery sy ny fahefan'i Kristy izay tsy manam-petra izay miasa ho an'ny mpino. Rehefa dinina ny vavaka nataon'i Paoly faharoa ny amin'ny Efesiana izay mivakitsika teo dia hitantsika Paoly mahazo hery avy amin'ny halehiben'ny fikarakarana ataon'Andriamanitra iray. Ny fahavonona ny fanahy masina hanampin'ny mpino, ny fiarahan'i Kristy miasa amin'izy ireo ary ny fitiavan'i Kristy lehibe tsy hita fetra. Marina indrindra izany. Hany ka azon'i Paoly an-tsaina ny mpino eniky ny fahafenon'Andriamanitra rehetra ary asongadininy ao amin'ny fiderana ataony ireo fahamarinana ara-panahy ireo sady mbola talanjona hatrany izy noho ny halehiben'ny herin'Andriamanitra natolotra ho an'ny mpino. Isaky ny tsapantsika ny faneren'ny olona sy ny fakapanahy ary ny fisalasalana dia azontsika ataony mitodika amin'io fitantarana velona ny vavaka nataon'i Paoly io. Akarin'ity apôstôly mpifatotra ity ny fijerintsika ahita mazava ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany ka ampatsiahiviny amintsika izany fa na inona toe-javatra iainantsika amin'izao fiainana izao, n'inona fahasarotana iainantsika amin'izao fotoana izao dia tsarovy fa mandray anjara ao anatin'ilay drafitr'Andriamanitra faratampony isika zasy ianao zany ary miasa ao anatintsika ny herin'ny mandrakariva. Dia izany dia aoka isika avita hifahatra mandrakariva amin'ny fanangolen'ny devoly, hifahatra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ary koa hanana izay toe-tsaina tahaka nananan'i Paoly izay. Vavakisika misaotra anao izay ray hoany amin'izany lesona nomenao anay an'io izany. Misaotra Tompo mbola mampijoro anay mandrakariva ary manome anay ny ohatry Paoly, mangataka aminao izay mba nomenao ny hery mandrakariva izahay mba atsapa fa manana anjara ao anatin'ny drafitraoka izay isanandro ary aoka Tompo ny herinao ihany no hiasa ao anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isanandro.